akory aby tsika samby ho ino izy teo ho tahin'Andriamanitra daoly karakory mbola tsara tsy ambakaina ozy ny andrinana Antananarivo zay akory lalo ozy ny any amin'ny fandehan'ny rehetrany ka le nefa nasoroko moa ny potratroka dia akory aby tsika somary fohifohy ihany satria manam-potoana tsika hiakatra ho any Analakely ihany rehefa avy eo raha izay no ilazana azy. Bon, ny resaka tsika androany dia aroatran'ny niaina marina za zany, merci beaucoup. Iresaka tsika momba ny fivoriana tany amin'ny Sadeka. Dia sampy dia tsy misaraka mihitsy. Fivoriana tany amin'ny Sadeka ary iresaka ihany koa tsika momba ny raharaha fitsarana Andriamatoa Mamy Ravatomanga any Maurice zany, any ino Maurice raha izay no lazana azy. Na izany zany tsy asoroko ny solomasoko efa tsy de mila anazy ty tsony tsinona fa bon après an'le seza tena tsy mila azy. Na izany zany iresaka ihany tsika amin'le resaka campagne de dénigrement tokony ho fantatritsika rehetra zany hoe ary izany moa ny ilana an'itony fandaharana itony zany raha ny tena marina koa zao za efa niteny ary tsy menatra miteny an'izany hoe za manohana ny filoha PRRM mivady fa tsy manohana ny fitondrana. Zany hoe Ngara-Koto Malala zany tsy tompona andraikitra am'izay adalan'ny olona any anaty gouvernementany. Zao kosa nefany za mahita fa misy ministra 3-4 5 finance eo amin'ny 5 eo zany tena merci ary tena appréciable ny vokatra mivoaka sy ny zavatra atao. En plus les olona zany tena ce sont des gens qui dégagent une certaine humilité, d'une intelligence profonde, pertinente. Ilaina ao anatin'le fotoana tsy ilan'le malagasy an'le olona bezesitra reny mihitsy. Zay le hoe rehefa tahin'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra atao dia omen'Andriamanitra olona tsara. Ary rehefa matoky ny asany koa ianao dia omen'olona tsara. Mandeha ny campagne de dénigrement zany eo anka atao mihitsy zany dia zao zany de izy zany tena mampimery ireo olona zany dia zao zazakely manao zavatra tena hoe hita mihitsy hoe tanora vatony zany, tena hoe tena sady tsy mbo dia nianatra firy tsy mbo nianatra an'izany atao hoe stratégie zany na hoe ahoana fomba fanaovana stratégie atongavana an'ity zavatra ity fa dia hoe ndao tsika amorona an'itony fake tony dia mamelona frantsay dia mody miaro ny fitondrana dia amin'izay le fitondrana no potika vis-à-vis amin'ny frantsay. Zay zany le soi-disant le mécanisme na le processus apetraky ry zalahy dia vakina fotsiny. Ohatra zao hoe fatongavany Bruno Fuchs
président ny commission parlementaire amin'ny resaka affaires étrangères zany. Fantatro tsara io olona io, ary olona anisan'ny tia Madagasikara. Tena fantatro araikaiky aiza. Olona roa izy nilasany fa ny ray tsy anjarako ny statue ny qualitéany sy ny profilany. De atao le fanaratsiana hoe marary andro mihitsy nga Emmanuel Macron ka miezaka mi-convaincre any président na PRRM Mikael Randrinirina. Efa mazava ary tsisy mihoatra n'izay, ary mbola napinga ary isaorana ny asan'Andriamandrato. Napiny ny asan'Andriamandrato ary tany Moscou hoe ny diplomatie malagasy amin'izao fotoana zao dia mifandray amin'ny rehetrarehetra fa tsisy hoe mikatona amin'ny varavarana rarahanina na rahanina. Mbola nasi ny ngasy sy teny Randrenasoniny eky koa moaly. Rehefa tonga tany ny reto parlementaire reto hoe izahay malagasy, ary betsaka ny gaga amin'ny tenin'ny rahalahy sy teny hoe izahay malagasy dia mifandray amin'ny rehetrarehetra fa tsy misy an'izany hoe mihidy varavarana na mifampivavalo amin'ny hafa izany. Misy olona tsy mataty ny fahatongavan'ny ireny olona ireny any Madagasikara satria président na commission parlementaire des affaires pour des affaires étrangères zany, pour des affaires étrangères zany, c'est pas n'importe qui. Ça fait partie de la visibilité, de la bonne visibilité zany pour izy teo ho an'ny Madagasikara. Ary zany olona zany tsy mifandray amin'ny hoe Madagasikara irery ihany ao ka ho an'ireny le olona vendrana tsy hoe mba manao stratégie zany de stratégie vendrana be. Misillonné any Afrique zany olona zany, de ny tonga hatrany Dubai. Raha ohatra tsika andray fotsiny hoe ny kahany Afrique ny accompagné zany olona zany ho tonga any amin'izany atao hoe reconnaissance internationale de Gabon voalohany. Ary tokony ho fantatritsika amin'izao fotoan'izao fa ny filoham-pirenena Mikael Randrinirina dia lasa mpinamana akaiky amin'ny Inga Olengi général filohan'ny Gabon. Invité manokana tany mihitsy ary mbola i-invité ny Olengi koa tsika, mbola maro ny filoham-pirenena mbola ho invité amin'ity taona ity andalo aty Madagasikara. Isin'ny fiaraha-miasa, ametrahana amin'ny fiaraha-miasa samy tatsimo. Ka eo zany le fandanana amin'izay tatsimo zay ny exploiter-n-dalahy hoe tsy tia frantsay zao de raha ohatra zany ny frantsay tsy manana ny sampana manadiady an'ireny zavatra ireny de tafidy ao anaty kizo fa saingy zao à d'autres lisy ry zalahy ny fitenenana. Ny olona marivo salosana ny tratranareo amin'ireny sy ny hoe fantatra nefa nareo ihany ekipan'ny Andry Rajoelina ihany ne manao an'ireny. Aloha tonga de izay azava. Mode présidence refondation nefa ny misy faiky ane le présidence refondation mandeha reny ao anatiny eo e. Mody midra membre ao ry zalahy. Fantatra hoe iza ny manao, iza olona iza de aiza ny toerana rehefa voasambotra ho anareo amin'ny zavatra tsy mety ataonareo, amin'ny zavatra bonheur voasambotra bonheur ho za zay de aza menimenina satria be loatra le adalana ataonareo. Ary io zavatra tsy non seulement hoe any amin'ny faiky any na any amin'reto olona tantanany Andriamatoa Andry Rajoelina na ireto olona mpanaoviny an'ireny intox sy ny karazan'ireny créena an'ireny attitude honteuse reny dia hatrany amin'ny Andry Rajoelina de ohatran'izany koa. Omeko ohatra nareo rehefa avy eo
Fa teo gagy nareo hoe zany ve le izy, asiako kafe kely aloha. Re tonga am'izany re. Iny mandeha zany le campagne iny. Miditra amy resaka Maurice tsika iny Maurice. Fitsarana amin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Aloha zany tsy afeniko anareo fa mba olombelona ihany ny tena zany. Mba olombelona ny tena zany mieritreritra hoe ary le olona malagasy ohatran'ny tena. Maninona moa raha mba aty Madagasikara izy no tsaraina fa tsy Mauriciana no manao zavatra ohatran'io. Tsara fantatritsika ihany fa nisy ny kahany gastropizza. Ary fantany tsara ny zavatra teneniko ty. Mbinina de olona farak'izay tsosa. Ary mbola tsy nahita ny mbinina angamba raha fahitako azy tsy hoe mifokasikara. Tsy mbola nahita anazy koa hoe nisotro toaka. Fa tam'izany andro de inona tsy nanendrikendrehana ny gastropizza tany Maurice. Ary natao mihitsy izy aleo monina azy tany Maurice satria tian'ny olona le zavatra nataony. Ary be dia be ny concurrent mauriciana tsy nahatate an'izay. Zany hoe misy an'izay jalousie zay zany entre ny mauriciana sy ny malagasy. De zavatra zay zany misy ka ça tombe bien Mamy Ravatomanga no ifaharan'io zavatra io. Zay ngamba le valin'le hoe karma raha ohatra zay ny ilazana azy. Fa na izany na tsy zany, hitako hoe ny fitsarana malagasy no tokony tsara, na farafaratry ny fitsarana frantsay no tokony tsara an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Zao no tiako atongavana. Be loatra ny zavatra tsy mety, ary zavatra ny ohatran'ny lalàna, ça a dépassé l'entendement ozy fiteny ny vazaha zay. Nataony Ravatomanga par rapport amin'ity firenena malagasy ty. Ary ny Maurice anisan'ny bénéficiaire an'izany. Fa naninona ny Mauriciana no nanginatra am'izay. Tsy hoe vao omaly tamin'ny 25 octobre nanao an'io Ravatomanga fa au moins efa nanomboka tany amin'ny 2010. 2009, Bois de Rose. Fa maninona ny 2025 vao misy an'izay. Tsisy mahavaly zay fanontanian'izay. Fa za efa namaly an'izay tany amin'ny taona 2020. Rehefa tapaka fa nasorona tao anatin'ny projet Vohibe na Volobe ny groupe Lafarge. Groupe Lafarge zany de anisan'ny matanjaka zany eran-tany. Ary groupe frantsay groupe io. Nen'olona zany masarotiny azy zany hoe orinasa micréé. Marina fa misy scandale momba ny Lafarge. Mandeha fitsarana amin'ny bonne et due forme zany. Fa ny Lafarge ny Lafarge dia tsy maintsy miaro azy ny firenena ny aviny. Takany trosa ataony Andry Rajoelina. Misy an'izay le orinasa hoe PGM zay. Tokony naloa ny assurance ny olona io. Tena mialatsiny amin'ny teny an'ity firan'ny Andry Rajoelina sy ny tariny fotsiny. Am'izao fotoan'izao bloquen'ny Belge hoe tsy manaiky zay raha tsy paye io
de nareo tsy mena ambassadeur. Zany le zavatra. Le fitondrana am'izao fotoana zao zany lasa voatery tsy maintsy mikaroka hoe ahoana ny fomba ireglena an'io. Tsy zavatra tsy vola kely fa vola be. Ohatrohatran'izany. Rehefa nasorona zany ny naisaka atao anatin'ny pool des investisseurs, nanao amin'ny voly be, anao amin'ny voly be, ny centrale hydroélectrique zany teneniko io. De hoy zany tam'izay. Rehefa nanontany de iza nananan'io de niresaka tamin'ny Pablo dia tsy mifankahazo ny resaka, fa vola be ny resaka, de nalon'ny groupe Lafarge niataka. Da zany tena hoe anisan'ny tsy fahaizana koa ao anatin'izany atao hoe business. Iza moa tsy mieritreritra hoe hoe za te ahazo. Na za ty ara mieritreritra an'izany hoe za te ahazo koa. Fa misy ny etika ary misy ny atao hoe norme. Vao miresaka an'izany groupe Lafarge zany ianao de ny comptabilité an'izany manaraka norme. Tonga de misy imposition zany hoe misy limite tsy azonao dépassena mihitsy. Misy impératif tsy azonao surpasser. C'est ce qu'on appelle comptabilité rigide. Samy hafa mihitsy ny hoe miresaka amin'ny mialatsiny amin'ny teny an'ity tompoko ialako tsiny hoe groupe action na groupe Henri Fraise. Reny mbola mahita fomba atao hoe atao an'izao ty de atao an'izao ty de makaty ty de makaty de misy azo mena am'ty. Fantatry zany. Fa ny groupe Lafarge zany impossible ny hoe iny ianao m'exiger 50 millions de dollars de mivoaka amin'ny kesiny. Impossible zany. Vao aramaso amin'ny microscope na amin'ny jumelle la recherchenao ny comptabilité an'izany groupe Lafarge zany. Ary tsy anaky an'izany mihitsy ny actionnaire ao anatin'ny groupe Lafarge satria ny Lafarge koa raha tsy diso côté en bourse. De ahoana manao 50 millions de dollars avao. Tsy fahaizany iny zany. C'est du raquettage. Teo no nahitako zany hoe vity ty banty ty satria zay zany le zavatra mitranga. Ary za zao mihitsy nanoratra tamin'ny André Rajel. Ty zavatra ataon'ny laisany ty trop ty ataon'ny laisany ty fa laisana ina mifatany laisany. Tsy groupe matanjaka anankiray na roa no mitaraina ho jereo Exxon ny lasa ho. Fa laisana ina mitady kiraro laisany amin'io laisany. Izy anga namaly. Tsy namaly izy. Nataoko émission publiquement. Horetany rendanitra rehefa tsy amaly de nataoko émission hoe bon. Zao zavatra mitranga. Azagaga raha misy an'izao rapitso. Ny écho henoko avany moa de hoe adala ifleurir akoto malalako Emmanuel Macron raha miresaka aminay raha isin'ny Emmanuel Macron zay. Emmanuel Macron raha ho avy aty. Misy ohatran'ny zanako vavy zay moa de niteneniko mihitsy ndrio amelao. Resaka ohatran'ny zanaka vavy io zany. Melandry ao fa hitaloha zao ndrio. Tsisy an'izany tonton. Tsisy an'izany tonton. Tsisy an'izany ozy izy fa Emmanuel Macron raha ne miresaka be amin'ny mba mahay diplomatie ve nareo miteny io sy ny karazana mba fantatrareo hoe inona ny interen'ny kity anareo. Any mitady potrany olona mihitsy ny tapahanareo de inona zany. Sana paratetinga de kitren. Tikotongavana de zao. Fa manino ny André Rajel na ny Dubai no mipetraka fa tsy aty a Frantsa.
Mba nisy nanontany an'izany ve nareo? Ary raha tena mieritreritra ve nareo hoe ao anatin'izao zavatra mitranga zao tena Maorisianina tokoa ve mitazona n'Ingara Vatomanga? Fa nanina Maorisianina il y a 4 ans, 5 ans de cela bloqué ny enquêten'ny PNF. Satria ve niova ny Premier Ministre de nosokafany. Fa matipatitra zavatra be deaibe io. Azadino fa io Premier Ministre io gadrain'le Premier Ministre taloha de nanaovandrelahy fety. Pour lui, c'est une occasion de se venger actuellement. C'est un coup. Pour deux, on va dire. Et c'est pas tout. Kitikika vodin-tsoavaly ozy fitenena an'izay na vy mamay. De tany Maurice ny tratran'ny lalà. Raha ohatra manko ny aty a Frantsa ny fitsarana takatakany lasa encombrant. André Dieu est devenu encombrant pour la France. Mamra Vatomanga tsy mety raha tiany tsaraina. Mais l'île Maurice est le bon site, le plus bon endroit. Ka za moa zany tsy niteny aleoko mangina rehefa ohatran'ireny tsy miditra polémika hoe ao anatin'ny zavatra netsain'olona any no andeha interprétena hoe ho afaka izy ho avoaka. Efa niomana ve fanirisoa? Tsy haiko loatra le tsy fitiavana amin'ny fanirisoa aloha de mampagaga sa raha misy ny olona tokony hiady aminy de za fa olona manao ny asany ve andeha hiediko. Olona namely ano io izy fa izy no nampiditra de zany ve hiady aminy, na izy nareo faly na izy tsy faly. Manao ny asany izy. Nio nandeha le fanazavana vao mainka nihitatra ohatran'ny molotry ny ciment ny accusation. Ary mbola napin'ny FCC hoe tena manana proof mitombony zay. Ary mbola tratra hoe tany anatina prison mbola miresaka amin'ny telefôny na amina olona aty Madagasikara. Ary mbola mandeha koa ny resaka fa isy olona osamborona any Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany. Rehefa mba hanatra ao ataoko nareo ampanoratan'ny olona fake reny. Fantatra ny identité nareo rehefa aveo. Fa io tsy mivoaka io. Fa rehefa aveo anao mangataka zavatra ry amin'ny ambassade ery, na misy zavatra ataonao mifandray amin'ny international de tsy mipasy ianao. De lazainao fa mivita na tsy namely na Andriamanitra tsy tianao. Nefa ny zavatra ataonao tao aloha. Zavatra kely napiditra 50 000 ariary. No napiteanao no avinao. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra nitranga tany Afrique du Sud? Ho avy eo manko tsika. Nandresy ny diplomatie malagasy. Ary tena arabaiko manokana mihitsy ny filoham-pirenena, ny filoham-PRRM Michael Jordan. Michael Randrenirina amin'izany zavatra zany. Zao teneniko anareo. Zay zany mba avantagen'ny tony fandaharany tony afaka miresaka amin'ny ananako ny numéro an'ny Ravalomanana, ananako ny numéro an'ny Jonary Mampiana, ananako daholo ny numéro an'ireo. Eny fa na vazaha eritreretinareo de haute importance ary ananako.
De afaka manoratra de miteny hoe zao soran'Andriamanitra mamaly ny olona mba valin'ny olona kosa aloha za fa za zay efa depuis an'ny 1924 no nanoratra ho an'ny Andry Rajoelina farany ohatran'izay tam'izay nanoratra amin'ny farany non 2024 moa ka azafady 2022 mbola nanoratra tamin'ny Ngara Vatomanga mba hajanono aty zavatra ataonao ty. Misy farany ty zavatra ataonao ty ho. Nanoratra azy ohatran'izay amin'ny mampiavana ho no teny. Enao zany tsy tianao nefa ny zavatra teneko anao ne marina. Izy angana maly. Nanoratra ho an'ny Haingo izy angana maly. Haingo Rakotoniary zany. Niavina tanteraka. Tu zaho hoe narindrin'Andriamanitra fony reto. Vao maika reto ilatsaka any akady. Izy manko rehefa tratran'izay ianao hoe arindrin'Andriamanitra zay ny fonao sy ny sainao de tsy maheno inona ianao. Fa entin'ny avona. Ty ny eglizy to. Même misy olona mibitsika aminao. Sao de tsy mety sao de tsy mety fa tratran'ny apaduga tratran'ny voninahitra be takin'inona hoe tena zany tebe zany mety re jereo ny garde du corps hoe jereo montre hoe Patek Philippe c'est les rives zany c'est les rives nariviste fotsiny zany matérialiste fa tsy mba misy zavatra makany amina zavatra hoe spirituel na zavatra misy voataiza ao anatin'ny fanahy amin'ny finoanan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny anatra tsao de mba nanoratra monsieur le président sao de mba tsy mety ho ianao makany Afrique du Sud satria ny lobbying atsika ny mbola tsy vonona tsara ho any fa izao raha ohatra anao makany de izao lazainandreo olondreo hoe zay tsy manakana mihitsy no diny Andry Rajoelina fa aleo izy mba ody de zay nanaovako an'le publication tamin'ny teny anglisy iny hoe Andry Rajoelina afaka mody tsisy manakana azy tsy ody sady nalefako amin'ny Sadeka ty lazaiko anareo za zany nanoratra an'izay tsy namaly ny filoham-pirenena droit zany satria raha mamaly izy eo hoany azadino fa ny filoham-pirenena zany tsy maintsy mitsinjo foana ny sécurité-ny tsy manana droit mihitsy izy hamaly anahy na de ny sécurité-ny raha hoe zay koa mila fantatra hoe misy olona manko raha manao an'izany de miavona le filoham-pirenena tsy mamaly akory no tsy voatery mamaly anao izy rehefa manoratra ianao surtout zavatra stratégique ohatran'izany hoe misy olona manko rehefa mahazo an'ireny tonga de avoakany amin'ny publication ho any Afrique du Sud amin'ny filoham-pirenena petahan'ny olona ny roquette solaire eny le avion tsy fantany akory no izy no natonga an'izay tsika indray tsy manao an'izany na mamaly ary izy hoe hoany tsy mamoaka an'izany tsika fady zany satria sécurité tonga any Afrique du Sud za zany mba faly ary hoe iny fa lasa amin'ny Fort Dauphin filoham-pirenena tonga any amin'ny 6 alina io mivoaka Facebook 6 alina ny lady io zany sasabotsy iny tsy tadidiko efa ny Afrique du Sud ny tovolahy ohatreo zao mihitsy ny teneko tena saly bandy mafy ty bandy ty mafy izy non seulement zay ny teneko tavadiko mafy izy non seulement ny rythme physique ny imprimé nzay tatsy izy de taroa izy de tatsy tsy reraka mihitsy izy mivady ty izy efa ny Afrique du Sud sady nino mafy le bandy ty tady mafy lony mafy saina de ozy mivadiko tam'izay manan'Andriamanitra izy ao anatiny ake tsy mitaraina reraky zany ozy zay veo de za tsy niteny naloko nangina fa niandry
mafy ny combat tao ary rehefa nandeha ny resaka tao de bazonareo an-tsaina ve ty misy zavatra tena tiako amin'ny filoratsiraka mihitsy ary mba niezaka nanana ny toetra io ozy ny filoratsiraka fadio mihitsy rehefa nivelan'ny tanindrazanao ianao ka miresaka amin'ny olona de manaratsy ny mpiray tanindrazana aminao zay zavatra eo izy Andriamatoratsiraka Didier tena fadiako zay ary marina io marina io satria ohatra hoe nisy fotoana niona tamin'ny Michael Saris zany ny consultant amin'ny Banque mondiale nitondra an'io tao NEI tamina resaka projet ana scanner ny Tamatavy de niresaka ny professeur Albert Zafy ratsiraka reto Banque mondiale niaraka tamin'ny Richard Senow de tonga de ozy izy ratsiraka Didier non ne parlons pas des autres parlons de nous izy tena niratra ny voamasoko ary maiza amin'ny saina sy mandinika ary vahoaka malagasy rehefa tonga tany Afrique du Sud de tonga moa zany ny avion nitondra ny flot pyrénétique am'izao fotoana zao même pas quelques minutes après tonga ny jet privé ino tsara aniza un simple DJ qui était arrivé au pouvoir, un DJ qui habitait à Bessaretti, devant les en face des Miss Grande Dalle là, fils d'un piètre colonel qui passait sa journée à jouer au rami de bon matin jusqu'à tard le soir, tous les jours. La seule fortune qu'ils avaient, c'était une BMW, ancien modèle à l'époque, pour une famille de 6 personnes. Une BMW série 3. Même moi, à mon âge, déjà à l'époque, j'en avais déjà. Pour vous dire. Comment ça se fait, ouais, il y a un miracle en Tsangatao? Étant DJ, sans vraiment hoe inona ny emploi Thomas Pub ve ny tena hoe mampanakarena sa niny jet sa ino firy ny vola mba tiako hidira amin'ny fanjakana ihany hoe vu la fortune de André Rajel ho anareo en directeur général ny impôt any mba jereo hoe par rapport amin'ny impôt aloha ny fortune nananany zany manko azo atao zany rehefa mandeha ny enquête aty de évaluena le fortune de fananana de évaluena ny impôt aloha za miteny anareo fa tsy mikolo jet privé tompoko any André Rajel rehefa nisokatra amin'ny varavarana mercenaire ny tao anatiny mpanjaka misoaty 2 sa 3 mpanjaka nyty le firenena hoe Aswatini tamo Swaziland taloha zany Swaziland taloha satria efa niova mako ny fiantsonan'ny
Swaziland zany am'izao fotoan'izao a, de efa niova mihitsy hoe ino ty izy teo, aiza moa izy teo, bon bref, oza zany. Mpanjakany Swatini zany le izy a. Na Swatini, tsy haiko abaka manona azy ary. Zay ny tao anatiny. Ary rehefa nandeha ny fivoriana, ny olona mahita hoe io zany ty mercenaire lery. De io ny tena namasopasika tao. Namely tao. Ary tena kita mihitsy hoe provoqueny zany colonel PRRM. De tena namely lery. Miasa amin'ny vola be Andrajoelina zany. Tonga de hitanao hoe jet privé iny zany de izy, ty mercenaire, ty zany niady va. Tonga de mazava be le izy hoe ty niady va. Ary tsara ho fantatrareo ty zany misy hadra teneniko anareo foana. I Andrajoelina sy Mambravatomanga de olona fetsy. Jamais ils salissent leurs mains. C'est toujours par une personne interposée. Satria ireo olona de olona katahotra, olona sakaletaka. Samy joro amin'ny responsabilité zay ananany. De mampiasa olona izy. Ary mahavita, satria le vola efa be. Reto raha ny bloc pétrolier namidy zay ne betsaka e. Bloc pétrolier ray fotsiny ne efa 300 millions de dollars e. Mba jereo kely any amin'ny kesin'ny état malagasy any misy an'izany hoe. Titre minier iny fotsiny. Nefa ohatrinona amin'ireny grande mine ireny. Tsy azonareo eritreretana. Namasipasika tao io mpanjaka io, zao. Adininy le ry fa le ry nefa ny classé ao anatin'ny mpitondra hoe dictateur. Dans un pays qui fait 17 000 km², dont l'ensemble de la population est pauvre, sinon appauvri. Adininy le ry tanteraka. Zany hoe un dictateur qui fait une question, qui utilise un autre dictateur. Eo mampitonga an'le hoe aza miady amin'ny olona anehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny. Rehefa namasipasika nanao tambava tao ry, raha tadidinareo jereo ny sary. Eo amin'ny akavia ny Ramaphosa, ny filoham-pirenena malagasy, PRRM. Avec son, za moa niteny anareo anty, avec son, iny ty izy teo le flegme légendaire ny Randrenirina, Michael la colonel iny. Tsy niteny izy fa de nijereny fotsiny le bandy. Ka ianao rehefa miteny lavabe de un moment anao intimidé. En plus, tahin'Andriamanitra le Madagascar. De zao, nisy filoham-pirenena hafa sy solon-tenana filoham-pirenena mifanatona sy niresaka tamin'ny colonel Randrenirina. So ihany fa mahiteny anglisy le bandy. So ihany. Ary reto ny akabeazany reto le olona filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao fa génération hafa.
Ary génération mi-aspiré an'izany atao hoe libération sy indépendance. Ary prospérité. Alohan'ny zavatra rehetra dia niona tamin'ny Ramaphosa aloha ny filoham-pirenena malagasy. Ary nanazava ny zavatra rehetra zao. Ary mandeha kosa izy zany ozy Ramaphosa. Ao anaty transition fa ianareo manao an'izany? Ie. Ataonenka anareo Isy flyover anankiray mbola atao afaka ne. Tsara ho fantatrareo zany. Ary ny lalana jusqu'à tany Fort-Dauphin. Misy lalan'izay fa adiniko anatin'ny raporo any. Tsisy nanao an'io fa ho vita io. Gaga Ramaphosa. Kosa Ramaphosa aza matahotra fa hiaro anareo. C'est gagné. Rehefa tonga tao anatin'ny fivoriana kamely io. Vavane zany reo olona. Vavane zany. Ningaviany Ramaphosa, président Ramaphosa, i colonel la hoe aloha amalina azy fenao aza miteny. De aloha zay hidy huis clos ato. Fa ianao mba mivoaka kely. Ho an'ny sasa zany de vondroana. Navoaka tao anaty salina ny ino izy teo. Ny filoham-pirenena malagasy fa tsy nasena nanatrika. Fa Ramaphosa ny teny mazava aloha amalina azy. Raikitra tao tambaran'izy rehetra tao. Ty mpanjakany Assoati, na Massoati, 3. Voteriny pire. Seul contre tout. Satria reto le hafahafa zay mieritreretina zany hoe tokony anapen'le riko niembotra. Ahoan'ny ry mandeha jety. Misy saosy miainga be zany ao. Niembotra pour des raisons d'éthique et d'honneur. Voninahitra zany. Et de principe akoa. Teo Azizy ny taraiky. De iny résolution iny hitanareo iny. Ary iny raha mbola nitravahen-dranahy ty ambadika nanaovany commande koa tsy maintsy fifidianana amin'ny 27 juillet. Fantatra me fa avy any amin'ny Andry Rajoelina zany. Ahoana ny amasahanao fifidianana amin'ny 27 juillet 2027 zany. Calendrier ny mapy. Atongavana amin'izany. Tena serré. Fa maika fifidianana le ry satria. Ile fivorianan'ny Afrique du Sud io zany tokony atao matetika amin'izay la mivola oa. Kanefa tsy halan'ny volan'ny Rajoelina zany. De madinio sy eritreretra malagasy avako. Olo-kafa nasiana mamely amin'ny Madagasikara. Manapotika. De Andry Rajoelina tsy ambadika eto amin'ny Tanisa fotsiny. Any Dubai. Zany ny olona eritreretin'ny sasany ho averina hitondra amin'ny Madagasikara. Nandresa amin'ny fahendrena. Satria de tena anisan'ny napagaga ny reto afrikanina zany hoe calme be. Il était placide. Mijereny tsara. Andramane rehefa miteny ianao na rehefa misy olona miteny de maso mifoana jereny. Aveo izy tena de maso mifoana jereny. Fa hitanao fa iny olona iny aveo lasa miteniteny foana. C'est la stratégie que notre président a utilisée. La stratégie du silence. De lasa ny dérape tao ry.
de farany namany tokony hiadopte le ino izy teo le malveillance zay nataony. Ny accepté moa zany fa tsy ny adopté. No mivadika taminy. De ino izy teo se retourner contre an'lery de lasa en faveur an'ny gasy. Lasa en faveur an'ny malagasy. De ino ny résolution mivoaka tao. Tsy moramora nanao an'iny. Niasa Andriamanitra. Tena niasa izy. Ary fantany hoe ty olo ty manao ny zavatra tsara, manao ny mahitsy, ampiko ty olo ty. Tena nanampy ny filoham-pirenena sud-africaine, nanampy ny filoham-pirenena hafa, ary tena isaorana anazy ireo zany. Nandresy ny diplomatie malagasy, nandresy ny fahendrena, nandresitsika malagasy fa tandremo, mila mitandrina tsika, satria tena danger be Andry Rajoelina raha resaka manipulation. Ary zay ny ilana ny tony fandaharany tony, mba hahafahana misintona ny saitsika rehetrarehetra hoe reny modèle et fondation sy ny karazany reny de midorge lahy de manaratsy ny frantsay, tsy mariny reny. Tsy marina. Ny frantsay de tsy contre mihitsy amin'ny ouverture ny diplomatie malagasy amin'ny rehetrarehetra. Au contraire ozy, ngia Emmanuel Macron, tsy tsika frantsay rery no vita amin'ny Madagasikara. Raha manamaivana ny asa tokony hanapitsika ny Madagasikara zany, arabasoa, arabatsara. Ka inona indray tediavinareo moatra an'izay. De nao indray no, de izay ny izy mieritreritra Andry Rajoelina hoe tsy araky ny frantsay fa izy ihany no ambadiky reny faiky reny. Zaza manao, tena hoe zany tena hoe zazakely mba manao draft hoe. Zazakely mba manao paika nefa tsy miala tsiny amin'ny lahy Rajoelina fa tsy hainy lahy le zavatra zay. Mba te hanao lahy nefa tsy. Zany le ty zavatra tsy fanao mihitsy zany e. Andeha hampiasa olona lahy de ny jet privé lahy nampitoray lahy hitangenan'le olona de siriky ny olona fotsiny rehefa. Zany le matin'le poera. Amin'ny sehatra ambony io, tsy mipoera intsony no mikompte fa qu'est-ce que tu as dans la tête et qu'est-ce que tu as dans le ventre. Déjà dans la tête tu n'as rien. Dans le ventre, tsisy ihany koa. Peut-être dans le cul. Saotra betsaka tokoa kosa mitahin'Andriamanitra. Mandra-peona daoly nareo atao amin'ny YouTube, veloma. Fa alao asiana hira ihany, na izany zany, fanaovantsika veloma. Mandra-peona satria mafina, nareo no tiako e. Na de tsy miteny azy indray dia azadiny fa tiako nareo, ary tsy manadino anareo aho. Dahoary sady zao e. Rehefa manohan'olo zany de tsy mila bekôzy. Avy aloha hiteny fotsiny, avy aloha hiteny ny olona izay manana kritika entina amin'le fitondrana, de raisiny reny enregistrena tsara, de ohatran'izay. Dahoary veloma.